Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Baolay, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Tsy misy afa-tsy marika ravalomana sisa no miaradia amin'ny FFKM ao anatin'ny fampihavanam-pirenena amin'ireo filoha teo aloha. Ity farany izay miharihary fa mikirakira ity fampihavanam-pirenena ity araka ny kajy politikany. Tsy misy fampihavanana andeha araka ny tokony ho izy eto raha tsy ny FFM no mitarika izany hoy ireto farany androany. Vahoakan'Arivo ny avaratra Akato sy Ambolokandrina ary Manjakamiadana no entanina iarany amin'ny finanan'izy ireo noho ny fiotsahan'ny tany sy ny vato atahorana mafy eny an-toerana. Mbola mitoetra ny fanairana mena eto an-drenivohitra. Mahalona ny fidinan'ny vidintsoloka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, tsy misy fiantraikany firy eo amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa izany. Ho an'ny mpandinika toe-karena, hiverina hiakatra indray izany, afaka iray na 2 volana any ho any. Trangam-piarahamonina, olona 9 no matin'ny fitsaram-bahoaka atao Mananaravaratra. Tsy milamina ny tany ankehitriny, mbola mitohy ihany koa ny bois de rose ny toerana ka 700 taonina indray no lasa omaly. Maresaka avy any ivelany any Washington hatramin'ny omaly, ny Prime Ministre israeliana Benjamin Netanyahu andresy lahatra ny avy amin'ny AIPAC sy ny Kongresy ny amin'ilay accord nucléaire ny Iran. Tsisy ny fionana amin'ny filoha Amerikanina raha efa nilaza kosa ny sekretera fanjakana Amerikanina fa malalaka ny fandraisany Etazonia azy eny an-toerana. Ny andindin'izay avy hatrany. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Petra mbola fiary ao amin'ny tahiry mbola mpanjakana. Hoay, ho anao, ho antsika rehetra olo-tsotra teka-tany na vahiny, na mpandrarà, na orinasa, na banky, na seha-piantona, na fikambanana. Petra mbola manomboka amin'ny 1 tapitrisa ariary, tahajana mbola tsy manan-tsahala. Manatona ary ny PRI général d'Antananarivo, recette générale d'Antananarivo, trésorerie générale akaiky anao. Vola tsara gadry, mahatsara fihavana. Fety be any Ahosoa, fety be any Ahosoa. Andriamanitra tena izy sady marina. Le nampianarin'ny episkopô Samuelson Edouard. Yahosoa, Yahosoa, Yahosoa. Andriamanitra Abraham, Isaac, Jacob, ary Andriamanitra Samuelson Edouard.
ny talata fahatelon'ny volana mars, larobia fa 4 volana mars, sabotsy fa 7 volana mars, ary ny alahady fa 5 volana mars ho avy sao. Toerana fiangonana IFV Ambohidrabeto Itosy. Fety be any Ahosoa, fety be any Ahosoa. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Walang tub-tub beky foana. Efa noka ve Andy. Tina. Ilata Jim lehibe voloko demain. Efa hainao ihany faisako. Bisous. Ça va, Naki? Allô, je te dérange? Non, Nathalie. Va-moi ton rêve. Crédit amial, Moranite. Antso efapolo minitra be zao mankany amin'ny frantsay ny familianao anankitelo. Azonao ampiasaina manomboka amin'ny siviolal hatramin'ny enina ora maraina amin'ny vidiny 400 ariary. Afaka misoratra anareo arak'izay tianao. Tsindrio aza ny dièse 322 étoile 25 dièse. Telma numéro 1 Mora. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Ny azo ny vanikolaka, ny tanin'andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 Nari 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Mandritra ny adiny roa be zao mankany amin'ireo numéro orange amin'ny fotoana rehetra tongotra manankery roa andro antso iaingana ny 224 étoile 2 ararotsy ny be roa e miamanja ny antso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange. Bon ben je vais partir là hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret.
Tsangatsika ireo fotodrafitrasa izay mamaly ny filan'ny volona amin'ny rano fisotro madio sy ny fanadiovana. Toky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehatry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Kana mavo dia manao asa soa. Ankafany indray tomboka latsongo vavy ny tsidina ny tokantranao amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalamba voatra amin'ny fara miaraba manokana ireo mpanaraka izany amin'ny alalan'ny fahitalavitry ny FMA any amin'ny faritany ny Toamasina. Mikasika ny fampiavanam-pirenena avy hatrany isantarantsika ny fiarahana amin'ny tianio ity tsy mandeha amin'ny lohan'ny intsony ny fampiavanam-pirenena izay nanasany ireo filoha 10 tany am-piandohana nefa tsy misy efa-tsy rahavalo manana marika sy ny filoha era zanalomampianatra isan-kehitriny misavorivory ny fitariana anzany andany ny FFKM manitarika nampion ireo filoha 10 mirahalahy nefa mitady ho very anjavony izany ankehitriny. Etsakilany ihany koa nefa ny FFM mbola nanamafy fa mpitantana izany fampiavanam-pirenena izany nefa tsy misy hetsika mivaingana hatreto ataon'izy ireo fanatetiana. Ady kafetsena sisa ny vaovao azo songadina amin'ny fampiavanam-pirenena izay tariny FFKM raha ny endriny ara-politika anjerena. Tsy misy ao intsony ireo filoha ny fandimby teto amin'ny firenena izay no irairaina tany am-piandohana fa ho am-pihavanana. Miala no ny tsy faneken'izy ireo izay ambarany fa tsy fanajany ny lalam-panorenana ny Ankolafy Andry Rajoelina. Miala no ny tsy fanomezana asina ny fampihavanany ny fotony sy ny CRN ny filoha Zafy Albert. Nanjavona ary tsy hahenom-peo intsony ny Amiral Ratsiraka izay tompo-kevitra voalohany tamin'ny fihaonana tapony ity noho ny antony tsy fantatra. Na izany aiza nefa, raha mbola tsy fantatra ny vahoaka malagasy akory izay tena aty vilany sy ny fanarahana tao, dia efa miditra amin'ny ambara fa fidinana any amin'ny faritra ny FFKM miaraka amin'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ity farany izay hita miharihary fa mikirakira ny zava-misy ho tombony ho azy ny kajy politikany. Misy mamay tendrony ihany mantsy satria tsy mazava aminy. Dia tonga dia taitra, dia tonga dia mikitona, dia tonga dia misitaka. Emboka banja aty. Manina raha manino ilay président Rajoelina. Mety mariny ihany satria efa ela dia ela no misy nampanan-tena nefa tsy vitana izy. Tsy maintsy miezaka isika. Maro kosa nefa hetsekilan'izay no resy lahatra fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ity fampihavanana tariny FFKM ity. Mampametra-panontaniana araka izany ny tena fampihavanana tiany FFKM apetraka raha ireo ny zava-misy. Ny filoha Marc Ravalomanana sy ny filoha Rajaonarimampianina sisa no nijanona nefa izy ireo izay efa azo lazaina fa mitovy firen-kevitra ankehitriny. Izany hoe fampihavanana ireo efa mihavana no ataon'ny FFKM. Ankilany ihany koa nefa ny FFM izay androm-panjakana natao hikarakara ity resaka fampihavanam-pirenena ity mbola manamafy ny fitarian'izy ireo izany nefa tsy hita izay tena asa vitan'izy ireo hatreto. Mbola tsy nisy akory ny eritreritra hoe ny FFKM mahidina tsi na hidina ry. Tato aminay FFM dia efa nisy ny fanapahan-kevitra izay nidinana tany amin'ny faritra rehetra. Ary tadidio fa io fidinana tany amin'ny faritra io dia volam-panjakana no andehanana. Ary eo am-pandravonana an'izany zahay. Misy ny komity manokana manao ny fandravonana ny hevitra avy any amin'ny faritra rehetrarehetra. Na tsy mivantana aza miharihary fa tsy resy lahatra amin'ny hetsika ataon'ny FFKM ny FFM. Mbola lavitry ny afony kitay raha resaka fampihavanam-pirenena eto amintsika no resaina. Samy milaza azy io mpitarika avokoa ary samy manao izay hitany fa mety ireo vondron-kery samihafa nefa tsy hita izay tena marina. Ankilany ihany koa ireo filoha 10 samy mitady izay tombontsony ao anatin'izany fampihavanana izany. Fidinana ifotony hatrany no resaky ny FFKM hatreto ary efa nanomboka ho marina ny fanomanana izany. Vaovao mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna kosa indray tsy mbola misy mipetraka ny lalàna rehetra ahafahana mantanteraka izany ankehitriny. Tsy mbola nisy nivoaka ny lalàna mampanan-kely ireo tetỳ andro rehetra navoaka ny teo anivon'ny senita. Etsakilan'izay na dia milaza azy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny ady tany fa ampiantso ireo olona voakasika ity volavolan-dalàna vaovao ity. Nilaza kosa ireo solombavam-bahoaka voafity teto Antananarivo fa tsy mbola nakana hevitra mikasika izany. Antindin'izay avy hatrany. Raha ny tety andro teo aloha navoaka ny senita ny 27 volana marsa ho avy izao no tokony isokatra ny fanaterana ireo antota-taratasy firotsahako fidiny ireo izay ilatsaka be ny tanàna. Ny 17 volana jolay ny datin'ny fifidianana.
Hatreto tsy mbola namoaka lalàna nampanakery ireo daty rehetra ireo ny gouvernemanta raha ny fanazavan'ny senita. Tsy mbola vonona ihany koa ilay lalàna vaovao taorian'ny nandavan'ny HCC ilay mikasika ny sata manokana Antananarivo. Efa mbifitra ny fotoana raha tiana ny anatanterahana ny fifidianana kominaly ao anatin'ny feim-potoana voalazan'ny lalàna raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny senita. Ny 27 ny volana marsa izao zany no isokatra ny feim-potoana fandraisana ny antota-taratasy filatsahako fidiana dia miandro ny didim-panjakana avy amin'ny gouvernemanta zany zay manamafy an'io zay ny voalazan'ny lalàna raisina amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny famerana ny feim-potoana andraisana ny antota-taratasy filatsahako fidiana. Zay zany anankiray. De didim-panjakana ihany koa no mamaritra ny lelavola fampandraisana anjara ny candidat. Noresahan'ny ministry ny atany kosa fa efa eo andalam-piketrehana ilay lalàna vaovao mikasika ny sata manokana Antananarivo izy ireo ankehitriny ary antso ireo vondrikery voakasika izany. Fandrebirebenina saim-bahoaka ny an'ny fitondram-panjakana ankehitriny noho kosa ireo solombavam-bahoaka mapara lany teto Antananarivo ary hatreto tsy mbola nisy izay fiantsoana azy ireo izay. Ary izahay dia efa miteny hoe rehefa hamolavolan'io lalàna io dia izahay no solotena ny vahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo. Izahay no mitondra miteny ny vahoaka ka tokony mba consultena aloha izahay raha ohatra ka tsy te hiconsulter ny vahoaka direct ireo tompona andraikitra ireo. Hatramin'izao aloha mbola tsy nisy ary ny nagagany teo aloha ny solombavam-bahoaka amin'ny antoko sasany no natson'ny ministra kanefany izahay dia samy lany teto Antananarivo. Fa dia magagy zany fa le izy manko ny fampandrosonany ny tena iarahana ao anatin'le izy. Tamin'ny famolavolana ilay lalàna izay notsipahan'ny HCC iny ny solombavam-bahoaka Tim no natson'ny ministry ny atitany tao amin'ny Carleton. Vonona marina anao izany fifidianana izany amin'ity taona ity ve ny fitondram-panjakana ankehitriny. Tsy vitsy ireo efa nilaza fa fandaniam-potoana ihany izao ataon'ny mpitondra izao fa mbola miandry ny fanamafisanorana ny antoko HVM izy ireo. Ankilan'izay koa nefa hatramin'izao tsy mbola nanonona izay tena teti-bola natokana ho an'izay fifidianana izay ihany koa ny gouvernemanta. Io teti-bola io izay andrasan'ireo mpamatsy vola ahafahan'izy ireo manampy raha ny nambarany solotena ny vondrona Eoropeanina ito amintsika. Lafim-baovao afaka hosahy indray tsy mbola antsasaky ny gouvernemanta no hitanjery ireo trabona mivantana na ny teto Analamanga na ny tany amin'ny faritra loatra mangory izay isan'ny tena voamafy taorian'ny rotsakorana matevina izay nahatondradrano ny lemaka ary ny sina trabona hatramin'ny enina alina isa. Hatramin'ity androany ity mbola mitoetra ny état de sinistre naturel eto Madagasikara izany hoe mbola anatin'ny fiatrehana nitondradrano siky nanao antsoavo nangataka fanampiana avy any ivelany Madagasikara na ny trano maro kosa nefa ny rehefa toerana misy 50 no nofandria ny fitondram-panjakana amin'ny sandany roa Etsiariary tsirairay tamin'ny fampisehoana izay notanteran'ilay mpanakanto vahiny iray tety Sivato ny farany herinandro teo. Sorakotindrina. Trabona enal maty 20 miatrika loza voajanahary Madagasikara ary antso vonjy any ivelany ireo zava-misy ankehitriny. Izany hoe matoa miantso vonjy any ivelany tsy ampy no entimanana eto an-toerana hiatrehana ny loza ny zava-misy anefa tsy hitantaratra amin'ny fihetsika asehon'ireo mpitondra fanjakana zany. Izy ireo izay mampiseho fa misy ny vola izay azo ampiasaina ary betsaka izany. Proof toerana 50 no vidin'ny fiadinan'ny Repoblika tamin'ny orinasa Media Consultina tamin'ny fampisehoana nataon'ny mpanakanto vahiny teny Ivato. Amin'ny sandany roa Etsiariary isaky ny tapakila izany hoe 30 tapitrisa ariary no vola nijerena fampisehoana. Na dia natao an'ny ankizy mila fanampiana aza ny vola azo tamin'ilay fampisehoana toy ny mandatsy ireo trabona nalany maro sy ireo mbola miaina ao anatin'ny trano maloto Andrenivohitra izany hoy otrikafo. Eto koa nefa dia tesitra ihany koa ny otrikafo mahita ny fomba fihetsiky ny fitondram-panjakana. Marina fa eran'izao tontolo izao rehefa misy favoazana voajanahary ohatran'izao dia tonga firenen-kafa manampy. Lazaiko tsara hoe manampy. Ny zavatra tsapa nefa amin'izao fotoan'izao dia zavatra tsy misy mihitsy ataon'ny fitondram-panjakana, tsy misy zany ataon'ny fanjakana ka tsy hita izay ho ampiana. Raha tsy diso ahako izay mahatonga ilay fanampiana tsy ho avy ny fanjakanantsika tsy manao ninina. Ireto hoe tena fanalabarakana ny vahoaka malagasy, fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy. Fary kapoaka, tsaramaso, menaka, ireo amin'ny ankapobeny ny fanampiana ratsakafo menana isam-pianakaviana amin'ireo trabona, ankoatra ireo fanomezana fitafiana sy ny lay alofana. Tsy mahavita inona koa ireo raha nambaran'ireo trabona mahaloana ny fahantrany iainan'izy ireo andavanandro.
ny rano fisotro madio sy ny fitsaboana ny tena tsy ampy amin'izy ireo raha nambara nisy olo tena nitraboana tetsy amin'ny sapanina ambotry manjaka androany. Fahasalamana aloha na nenao lehibe raha fofona amin'olo zany dia efa sarotra be na andro atandro ary fa tsy fahasalamana zany mibetsaka amin'ny trano ohatran'izao na ny amandona na amin'ny bibikely sy ny sisa zany raha vao amin'ny tany dia efa sarotra be nefa amin'ny zava-misy tsy maintsy mihena amin'izay io zany. Efa tafakatra 724 sy 4 alina isan'ireo traboana raha ho an'Antananarivo manokana raha ny tatitra farany navoaka ny BNGRC. Vola 10 miliara treto no efa natolotry ny governemanta hanampiana ratsakafo ireo traboana saingy tsy mbola mahavahaolana aloha izany hatreto. Isan'ny fandaniana mampimetra-pantainina ny maro ihany koa ny hazakazaka fanamboarana lalana miazo ny trano fonenan'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony iray izay fantatra fa nifindra trano eny Ivato eny manoloana ireo lavaka eraky ny arabe n'Antananarivo. Fa nanolotra fanampiana ho an'ireo traboana tetsy amin'ny Rodidiky sapanina ambotry manjaka sy teny amin'ny Fokotany Ambohipotsy manjaka miadana ireo avy amin'ny Mapara, kidoro, akanjo ary vary no voazara tamin'ity androany ity. Na dia izany aza mbola misy ny fitaovana sy ny filàna tena ilain'ireo traboana ireo ka isan'izany ny fanafody, nisy ihany ny efa nanao tolo-tanana saingy tsy mbola nisy dokotera entina ifotony nijery ny fahasalaman'izy ireo. Mamely ireo traboana eny an-toerana ankehitriny ny gripa mahery sy ny tazo. Fa mbola mananontanina ny lozy eto Antananarivo amin'izao fotoana izao, trano anjatony no mbola ahina ianjera vokatry ny fahalemen'ny foto-drafitrasa sy ny fisian'ny vato-be ahina ianjera amin'ny fotoana rehetra. Toerana maro ihany koa no mbola ahina hisy fianjeran'ny tany raha nambara ny mpamonjy vonina androany. Tany sy vato manodidina ny 50 metatra toratelo no ahina ianjera ny amin'ireo trano anjatony ny avaratra Ankatso. Efa namoaka fampitandremana ho an'ireo mipetraka eny amin'ny manodidina ny manjaka miadana ny teo anivo ny mpamonjy vonina sy ny BNGRC androany fanadidiny Zora Kotondriny. Ety avaratra Ankatso tsy azo antoka intsony ny ipetrahan'ireto vato sy tany ireto eto ela raha ny toy ny orana amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka misy mianjera tsikelikely ireo ranotany malemilemy ety amin'ny manodidina. Efa nahitana fahavakisana hatramin'ny omaly-tolakandro ihany koa ireto Andiambato ireto. Misy fisiratra hatran'le ranonorana teo le tena oronorana goavana teo zany dia vaky ty tany tikatra. Ty tany ty vaky. Dia misy fisira lalina be fa mahatongana azy ohatran'izao ito zany voisakisaky tongotr'olo. Ty zao le rano avy amin'ny tany vaky ery ambony ery mikorisa io rano io dia mivoaka avy eto. Ity vato plus de 50 centaine poids mahery tikatra mipetraka fotsiny ambony le rambleka rehefa mafy le choc ao ambony ao miisaka ty ramble ty doboka any ambany agny daholo. Manodidina ny 30 metatra eo ny halavan'ny fahavakisany eto ary eo amin'ny 10 metatra eo ny ahavony. Trano maherin'ny Ronjato no ambanin'ity toerana ity mivantana. Manodidina ny arivo kosa izy ireo no ambanin'ity toerana ity. Hatramin'ny omaly ariva no efa nesorina tety ireo mponina mipetraka ety avaratra Ankatso ary nafindra amin'ireo trano fianarana ao Ankatso. Mbola miandry ny fandraisana andraikitry ny fitondrana kosa ireo mponina eny amin'ny manodidina. Vahaolana aingana aloha zao dia alana io arak'izay aingana indrindra ao anatin'ny fanalanan'io tsy maintsy afindra ny vahoaka. Tsy maintsy alana aloha zany le vahoaka dia le ametrahana an'le vahoaka koa mba jerena hoe inona ny fipetra tokony ho raisiny ny mpitondra fanjakana ary anatrehana izay zavatra izay. Tsy ny eto ihany fa atahorana hiotsaka avokoa ny toerana rehetra ambony vato toy ity manodidina n'Ambolokandrina iray manontolo ity. Torak'izany ihany koa ny manodidina ny manjaka miadana izay eo ambony vato lampy avokoa. Ny tolakandro teo efa namoaka fanambarana ny avy eo anivon'ny BNGRC mampilaza ireo manodidina mba hiala amin'ireny toerana ireny. Efa andohalika kosa ny ranombary eny avaratra Ankatso ka tsy misy azo atao intsony ny mpamonjy vonina izay efa nandalo ny jery ny zava-nisy. Entitra izy ireo ny amin'ny tsy maintsy halan'ny olona rehetra amin'ny manodidina. Raha atao kajikajy manokana izay olona hatrany amin'ny dimanjato mila miala eo. Impératif zay mila miala eo. Efa loza amin'ny tatao be da be tsy amin'ny faritra urière fotsiny eto Antananarivo. Isaky ny toerana misy avona zany ka misy vato be misy tamy miotsaka dia efa tokony mampieritreritra raha nisy code couleur dia efa rouge daholo. Donc zay zany mila mitandrina daholo tsika ny aina latokana. Raha nirotsakorana amin'izao fotoana izao ahina ny anjeran'ireo tany ireo atoato nanentana ihany koa ny mpamonjy voina ny mba hialan'ireo olona mbola mipetraka amin'ireny trano efa ahina ianjery ireny sy ireo izay efa malemy vokatry ny rano. Mbola mijanona ho faritra mena kosa Antananarivo amin'ny fiakaran'ny rano.
mbola amin'izay lafim-baovao izay hatrany vahaolana niteraka olana afaka maly novana ny tatatra avy any Ampefilo Ambodirano midina ty Abefetrika Andotapenaka saingy tsy novahana kosa ny mampitoena Andotapenaka sy Ankasina vokatr'izay trano miisa 700 tafo ao Befetrika Andotapenaka no divotry ny rano nanao fihetsika fanairana ny tompona ndraikitra izy ireo androany mitaky ny famana ny tatatra mpandeha ny rano maloto. Fa ivadika lafim-baovao kosa indray isika eo amin'ny fitaterana napakapaka $910 tapitrisa ny volana tokany fanjakana ividiana fiaramanidina vaovao an'ny kompani mpitaterana Air Madagascar. Fiaramanidina efatra indray no fantatra fa hovidiana nampiana tosika ny Airmad ATR 62600 miisa roa sy Boeing 737-700 miisa roa no an'olo ireo Boeing tranainy 20 martsa ho avy zao no anomboka ho tonga eto Madagasikara izy ireo mpanamory miisa efatra sy mpanamboatra fiaramanidina miisa 7 no efa mahazo fiofanana amin'izany raha ny fanazavana azo. Michel Aranartsona. Tsy emotra intsony ny fahatongavana ireo fiaramanidina isolo ireo efatra nainy eo anivon'ny kompani mpitaterana Air Madagascar raha ny fanazavana azo ny volana martsa ho avy zao no tonga ny voalohany amin'izany. Zao manomboka amin'ity 15 mars aty ho avy misy ATR 72600 vaovao tonga. Mois de avril 15 avril misy ATR 72600 vaovao tonga amin'ny compagnie nationale Air Madagascar. Ça veut dire reste ATR pour la mise en actel un petit coup plus les deux Volvo, ça veut dire 5 ATR. T Miss Boeing 737-700 donc nous avons mois d'octobre. T met mise en actel mois d'octobre fin octobre, ça veut dire normalement tout Boeing en accro Tongo, ça veut dire 2 Boeing 737-700 en location pendant 10 tonnes. Mais on a les 737 max. Les Vten à 737, les Volvo Mits, enfin, tu mets de 10 tonnes, c'est comme ni contrat, les aéroplanes à Volvo, ils commandent PTPO. Alexandra tuka telo no fantatra hatramin'izay fa hanolo ireo Boeing trany an'ny Air Madagascar efatra no avy ATR 62600 miisa roa sy Boeing 737-700 roa. Ankoatra ny fanoloana ireo fiaramanidina raha ny fanazavana azo izy fiovany ihany koa ny sidina manomboka ny 2 aprily ho avy zao raha isan'andro ny sidina amin'ireo zotra 13 taterainy ity kompani ity ary indro kosa rehefa farany herinandro. Ety ankilany raha ny fantatra tsy manana fahaizana manokana amin'ny ATR ireo mpanamory eto amintsika isy arak'izany ny fiofanana mpanamory miisa efatra sy mpanamboatra fiaramanidina miisa 7 no efa mahazo izany fiofanana izany amin'izao fotoana izao. Raha atao ny katsika tsotsotra $910 tapitrisa ny volana toka ny fanjakana amin'ny fividianana azy ireo raha toka $220 tapitrisa ny vidiny ATR 62600 iray ary $770 tapitrisa ny Boeing 737-700. Andrazana arak'izany ny atongavany ireo fiaramanidina ireo eto Tandrazana raha tsy ahivona ny volana aprily ho avy zao ihany koa no manatanteraka fitsiriana ny eo anivon'ny vondrona Europeanina amin'ny fivoahan'i Madagasikara ny lisitra be. Teziny toekarena telo volana taoriny nividinan'ny vidin'ny solika farany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, nidina ihany koa ny vidin'ny solika eto amin'ny tsena anatiny nahitana vidinany ihany koa ny vidin'ny entona fandrehitra raha toka niakatra ny vidin'ny charbona ny arina. Tsy misy fiantraikany amin'ny fahafahamvidin'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny anefa izany raha ny fanazavany pay toekarena iray ary velona hiakatra indray izany afaka iray na roa volana eo fanadidiny Lira Biata. Amin'ny ankapobeny efa nampoizina ny fisian'ny fidinan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena anatiny, tsy mifanaraka amin'ny fiakarana kosa nefa izany araka ny fanazavany pay toekarena. Nanomboka ny taona 2013 nahatratra amin'ny 700 ny fidinan'ny vidin'ny solika teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa nahatratra $570 izany teo aloha, araka ny tombatomba nahatratra amin'ny $770 izany amin'ny taona 2020. Efa manomboka miakatra io vidin'ny solika io amin'ny tsena iraisam-pirenena ary tsy ela dia isy fiantraikany eto amintsika latsaky ny $80 ny vidin'ny baril ny pétrole ankehitriny. Satria eto amintsika ny mazava ho azy ny gasoil ny tena tsy faina betsaka indrindra. Dia izay tena teo hoe mbola monopole ao zay. Hoe fatana zany fa hoe ao zany ny tena hoe betsaka mpanjifa zany dia ao ny natao kely fotsiny vidinan'ilay izy satria ao zany izy manao an'ilay zavatra. Dia hoe zany somary mampieritreritra zany hoe tena vidiny marina tokoa ve zany io hoe ny 900 io izy zany ny gasoil ohatra. Za aloha zany tsy mino an'izay zavatra zay. Tokony mbola mena bebe koa io zany izy raha zany ny fahitako azy fahita amintsika zany ny zavatra misy amintsika zany dia betsaka zany ny sehatra misy le ataontsika hoe bimama zany na hoe monopole io.
Etsankilan'izay tsy mitovy amin'ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin-solika ny fidinana eo amin'ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Izany hoe tsy ahitana taratra ny fidinan'ny vidin'entana izay miankina betsaka amin'ny vidin'ny solika ny fidinan'ny farany teo. Raha tsy ahivina, nidina 50 ariary ny gazoil ary 50 ariary ny fidinana ho an'ny solika. Tamin'le taloha hoe miakatra ny solika zany vao miakatra ny baril ngamba ny farafahilany ray volana dia miakatra ny tikety. Ty nefa zany midina efela be mbola tsy midina ihany hoe ela zany le fidinana ho an'le orinasa mpivarotra solika noho le fiakarany. Ka io zany tsy de misy fiantraikany antsika zany zao satria ny ataontsika ne zao mbola tsy hita hoe misy 50 zany ny zavatra kely dia kely fidinana zany. Etsy ankilany, midina kosa ny vidiny entana, manodidina ny 4,000 ariary avy ny elanelam-bidy eo amin'ny tavoahangy 7 kilao, 2.10 kilao ary 7.30 kilao. Ny tombo araka izany ny fanjifanany entana mihoatra ny tamin'ny tany aloha. Ka miakatra daholo na sasiara zao miakatra ny vidiny. Miakatra ny vidina sarbo, miakatra ny vidina sasy. Ny sarbo mihitsy zao ny tena fa crise zany zao. Ny tombo aloha izy zany amin'izao fa tsy ohatrany le teo aloha. Mbola mandeha izy zany. Ilay mahatsatsa 25-30 isan'andro. Na amin'ilay 5 kilo na amin'ilay 6 kilo? Le 9 kilo aloha zany tena hita hoe mandeha. Manoloana izany, fiakaran'ny vidin'ny mpiainana faobe no iaina tokantrano malagasy ohatra sarotra ny ahitana charbon ny an-tsena ankehitriny. Mahatratra amin'ny 2 ariary na 5.2 ariary ny vidiny eny nandritry ny fotoam-pahavaratra raha toa ka manodidina ny 5.2 ariary izany amin'ny fotoanan'ny maintany. Ny volana jona izao no ampiarina ny vérité de prix eo amin'ny solika araka ny voalazany hatrany. Hatreto malalaka ireo mpandraharaha amin'ny solika mametraka ny sandany. Ny vidiny entana fampiasa andavanandro anefa no iantran-kian'izany mivantana. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray fanafiana mpandrarara toe-karena iray ny farana tamin'ny fitsaram-bahoaka jiola enina no matin'ny fitsaram-bahoaka tao Mananaravaratra. Ankoatra ireo teltratra ny fokon'olona ary nidoran'izy ireo omaly, telo hafa naman'izy ireo izay nikasa andositra tany Soanieran'ny Vongo, notratra ny fokon'olona tao Tanambeka naverina tao Mananaravaratra ary novonoan'ny fokon'olona sy nidoran'izy ireo androany. Ilay mpandrarara kosa voatifitra ary efa nalefa notsaboiny eto Andrenivohitra. Etsakilan'izay any an-toerana ihany mitony fandranana andramena tsokosoko ao Analila, Manambolosy, Fananeny, Seranambe, anarana maromaro toy ny hoe Joël B, Harlon, Zito, nanao vola sandoka no miverimberina fa tompon'ireo andramena miondrana an-tsokosoko antsambo ireo. 700 taonina indray no lasatra amin'ny omaly mangina ary milaza amin'ny fomba ofisialy kosa ireo tompona andraikitra samihafa any an-toerana fa tsy misy izany fandranana an-tsokosoko andramena izany raha toa ka aloharan'ny-baovao avy any an-toerana no manamarina ny fisiany izay. Famboly amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany mifanesy ny fanafiana ny lakaka. Ny aliny 17 febroary farany teo tamin'ny fomba feno ampibina no namonoan'ireo jiolahy ny mpivady iray no kapaina tamin'ny famaky ilay renim-pianakaviana raha toa ka notifirina ny basy ilay iray mpianakaviana. Ny aliny 17 febroary kosa indray tao amin'ny faritra antsoina hoe Mangarahara mpanofa hevitra amin'ny fatoriana indray no tafian'ireo jiolahy mirongo Kalaknikov. Raha ny fantatra 500 metatra akaikin'ny Braony Gendarmerie any an-toerana no misy toerana hitrangan'ny fanafiana io nidina an-dalambe ny pon'ny lakaka ary mitaky ny falonina ny zandary any an-toerana. Fanampanazavana avy any an-toerana. Dia maro ny fanafiana tety lakaka nefa dia hatramin'izao tsisy vokany fa dia tsimponina maty tsirairay ny vahoaka ny lakaka isaky ny isan'andro ary fanesesy izay fanafiana zay ary dia voalaza fa dia bala amin'ny mpitandro filaminana fitaovan-tedina ampiasan'ny mpitandro filaminana no mamono an'ireto olona reto. Tokony tany no anaovana fanafiana ety lakaka. Tokony tany amin'ny tamin'ny 4 ora tany ho any dia nirohatra ireto vahoaka maro be ary dia niazo amin'ny gendarmerie moa zany miakatra nakeny ambony ny birao ny gendarmerie ary dia somary mitrotra ihany ary nitaky ny anoloana manontolo ny birao ny gendarmerie ety lakaka. Dia somary sorena ny olona satria izy reto matetika dia mamo rehefa any amin'ny fotoana anaovana ny constant rehefa tonga eny an-toerana. Ny zavatra mampalahelo anankiray. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray no anizantsika ny fampalam-baovao amin'ity hariva ity. Any Washington hatramin'ny omaly ny Prime Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu nandresy lahatra ny avy amin'ny AIPAC sy ny Kongresiny amin'ilay accord nucléaire ny Iran tsisy ny fionana amin'ny filo Amerikana raha efa nilaza kosa ny sekretera mpanjakana Amerikana fa malalaka ny fandraisana Etazonia azy any an-toerana. Fanadino amin'ny sarin'ny France 24.
Nigadona ny Washington ny marina teo ny Prime Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu fikaroham-baolana andresendahatra ireo tompony ndraiky mpanjakana ambony anafoanana ilay fifanarahana kasika ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery ataon'ny Iran. Mandritra ny fivoriana toy ny fanao isa-taona ataon'ireo AIPAC, Groupe de Pression Américain Israel Public Affaires Committee na ireo mpanohana any Israel hatramin'ny talata izao no hitondran'ity hevitra ity. Mpikambana 900 no mandrafitra izany fa eo ihany koa ny fanasana nataon'ny filohan'ny antenimera John Bonner izay avy amin'ny antoko republikana. Ny filoha Obama sy ny sekretary-mpanjakana izay tsisy any nanatrika ity fanokafana ny fihaonana tapony ity. Fantatra kosa fa mandritra izao dia izao dia tsisy ny fihaonana amin'ny filoha Obama ny fampitambavaon'ny Maison Blanche efa nanipika ny herinandro lasa teo fa efa mambolana maro no efa tapaka ny fifandraisana eo amin'ny États-Unis sy Israel. Israel izay nambarana fa manery mafy any États-Unis mikasika ity raharaha ity raha ny vahaolana natolotra hatray ny fampirarahana ara-diplomatika. Ny filoha israeliana izay resy lahatra fa na io aza ny fanohanana ireo firenena enina matanjaka États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni ary Allemagne na ny Iran tsy anaiky ilefitra manoloana ny fampiasana ireo fitaovam-piadiana Israel. Tao anatin'ny iray taona sy tapany nisy ny fanelanelan'ny iraisam-pirenena sy ny tsoakevitra ny arahan'ireo firenena enina miampy an'i Teheran ny volana Jona izao nivoaka ny fifanarahana ho an'ny Iran manokana. Miankina amin'ny fanajana ny fampiatoana ny ady sy ny filaminana manomboka ny volana Jona no fanan'ny Amerikanina sy ny vondrona Europeanina ary ny firenena mikambana ny sazin'ny Iran. Ankilany nanipika kosa ny sekretary-mpanjakana Amerikana John Kerry fa tsy isan'ireo voasa amin'ity dinika ity izy ireo sangy misokatra malalaka ny fandraisana an'ny filoha Benjamin Netanyahu any États-Unis. Telopolo tapitrisa ariary natokana ny fitondram-panjakana nijerena ny fampisehoany ny namosikori ny faran'ny herinandro teo. Vahoaka narivo ny Avaratra Akato sy Ambolokandrina ary manjaka miadana no entanina iala eny amin'ny toeram-ponen'izy ireo no ny fiotsahan'ny tany sy ny vato izay atahorana mafy eny an-toerana. Eo amin'ny trangam-piarahamonina olona enina no matin'ny fitsaram-bahoaka tany manana raha avaratra dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity. Misy saorina ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Soka Vitre, Baolay, nanolotra anao teo, ny vaovao.